baolina kitra vehivavy kosa indray miditra eo amin'ny dingana fahatelo ny fiadianan'ny tompondaka ny Madagasikara ho an'ny sokajy vehivavy ny zoma teo no nitanterahana ny hatsapaka amin'izay dingana fahatelo izay ny kianjan'ny Carion no andray ny fifaninanana izay hanompoka rahampitso. Ny enina ka hatramin'ny 12 Meo avy izao no atao any Carion ny fiodinana fahatelo ny fiadianan'ny tompondaka nasionaly taranja baolina kitra sokajy vehivavy division elite. Mariana moa fa ekipa valo sangany eo amin'izany taranja baolina kitra vehivavy eto Madagasikara zany no mifaninana ao amin'ity sokajy division elite ity. Ny alohan'ny hanombohan'ny fiodinana fahatelo io dia nitanterahana teny amin'ny tranoben'ny baolina kitra Isoraka ny zoma tolakandro teo. Ny hatsapaka ahafantarana ny fandaran-dalao mandritra ny fiodinana fahatelo. Ratsaivana moa dia mitarika vonjomaika ny ekipan'ny amin'ny manana isa 5-30 fitaorian'ny fiodinana roa voalohany. Larana faharoa ny ekipan'ny antasapaky Nalamanga manana isa 4-30, fahatelon'ny Nalamanga manana isa 7-20, faefatra ny FC Presco Ivakinankaratra manana isa 9-10, fahadimy ny Matsiatrambony manana isa 4-10, fahenina ny ekipan'ny Eskomato Hatsimo Andrefana manana isa 2-10, fafito ny Sommaboeny manana isa 10, fahavalo farany ny ekipan'ny Nalamanga manana isa 9. Rapitso maraina moa no anaovana ny fanokafana fomba ofisialy ity fiodinana fahatelo ity any Carion. Nandritra ny hatsapaka dia nanafatra ireo mpandray anjara ny filohan'ny comité de normalisation Ramatoa Atala Beatrice fa mandritra ity fiodinana fahatelo ity dia isy ny fitiliana ireo mpilalao mendrika hiditra ao anaty ekipa pirenena izay aron'ny loko malagasy amin'ny Kosafa Cup 2024. Teo mpamaranana dia nampanantena ny tenany fa mbola isy ny fifaninanana ataon'ny fianarantsoa ny volana Jona ho avy izao ahafahana manome sehatra ilalaovana trany ny mpilalao baolina kitra vehivavy malagasy. Toy izao ary ny fandaran-dalao rapitso alatsinainy mandritra ny andro voalohany. Amin'ny valora ny ekipan'ny Eskomato iona amin'ny Sot, amin'ny folora ny ekipan'ny Askuf ifandona amin'ny Mifa, amin'ny 12 dia ikatroka ny ekipan'ny FC Presco ny Askam marifarany, amin'ny roa dia iona ny ekipan'ny Sesabnam sy ny Sommaboeny.